Salama daholo a. Androany zany tsika resaka momba ny resaka antsoina hoe thon. Tsy le thon le trondro eny an-tsena thon TON. Ina moa dikan'izany thon zany? Zany thon zany elanelan'ny feo. Zany hoe isaky ny naoty anankiray raha hisindry naoty hafa dia misy elanelany ireo. Zay le antsoina hoe thon. Ka entre ny do sy ny re zao a, raha do ianao ka andeha hifindra re dia misy un thon eo. Zany hoe mandingana kajy ray, zay ny dikany hoe un thon. Fa raha vao miresaka tsika hoe demi thon dia tsy mandingana kajy fa le kajy eo akaiky. Do zany a dia eto amin'ity, eto akaikin'ny do eto misy ny antsoina hoe do dièse. Zany hoe entre ny do sy ny re zany a misy demi thon eo. Zay no do dièse aminy. Na antsoina ihany koa hoe ré bémol. Do dièse zany égale ré bémol. Dia ny ré makeo amin'ny mi ihany koa dia un thon. Zany hoe mandingana kajy anankiray. Fa raha ohatra ianao tsy mandingana kajy dia mahazo naoty ré dièse na mi bémol. Mitovy ihany zay. Fa zao kosa nefa ny tiany zavatra mila tadidina entre ny mi sy ny fa tsy misy an'izany mi dièse zany a, na hoe fa bémol, fa ny misy ny fa dia demi thon. Io ny mi dia ity ny fa, ity ny mi dia ity ny fa, ity ny mi a dia ity fa. Torak'izay koa ny ao amin'ny six do. Ny six ny do ihany koa dia tsy misy an'izany un thon zany fa avy hatrany dia demi thon. Raha si dia eto zany do. Ao si eto i do, si eto i do. Zay. Zao zany ny tsara tadidina hoe amin'ny do, ré, mi, fa, sol, la, si, do dia entre ny mi sy ny fa ary ny si sy ny do ihany no demi thon. Sisan'izay dia un thon, zany hoe misy dièse anelanelan'ny ihany. Do a dia ré misy ny do dièse, ré sy mi misy ny ré dièse, misy fa tsy misy an'izany dièse zany, fa sol misy fa dièse. Ilaina be ny fahaizana an'ireny dièse ireny rehefa hamorona ny accord anankiray ianao. Ohatra amin'izany accord zany, ohatra ny accord ré zao a dia fitambarana naoty ré, fa dièse ary la. Tsy fa le izy fa fa dièse. Izany mila fantatrao ireny dièse ireny. Zay. Important be zay a. Raha mbola hianatra gitara mila mahay an'izay zavatra izay. Saotra betsaka.